Ampitomena manokana ny isan'ny polisy-pirenena Andalambe indrindra eto Antananarivo fanamafisana ny fitandrona filaminana mandritra ny fetin'ny Pasika sy ny fivorinim-be ny vaomerany ranomasimbe Indiana izay ho tanterahana eto Antananarivo. Ny tanjona amin'izany dia ny atonga ny fankalazana ny Pasika ao anaty fandriam-pahalemana tanteraka manerana nosy araka ny nambarany tale general ny polisy-pirenena ny contrôleur général de police Rakotojana Antany Marius. Efa napetraka ihany koa ny lamina sy paikady iara-miasa amin'ny gendarmerie présidente Afrika Malagasy hoy izy amin'ny fanamafisana ny fisafona sy fandraisana fepetra mialoha mandritra ary aoriana fety. Ankoatr'izany dia hoentitra ihany koa ny fepetra mandritra ny fididiana ofisialy ataon'ireo filoham-pirenena vahiny sy fandraisana ireo vahiny manakaja tonga amin'ny fivoriany vaomeran'ny ranomasimbe Indiana ho iatrany izy. Nanomboka androany alarobia 10 aprily ary toy hatramin'ny zoma ho avy izao ny hetsika fanamarihana ny herinandro nasionaly ny rano etsy amin'ny kianjan'ny Baria. Nandritra izany nanambarany ministry ny rano ny fanadiovana ary ny fidiovana lalaina Andriana Melasofo fa anomboka tsy ho ela ny asa fanatsarana ny famatsian-drano eto Antananarivo renivohitra. Mila miomana teny izao ny mponina fa mety hitarika fikorontanana ny famatsian-drano izany hoy ny fanambarany. Mandritra ity hetsika ity dia isy ny fifanankalozana ny fiampizarana mahakasika ny olana sy fanamby amin'ny fitantanana sy ny fampiasana ny rano. Aseho eny an-toerana ihany koa ireo karazana vokatra maro samihafa sy vahaolana sy etikasa mety hanatsarana izany famatsian-drano izany. Tonga eto Madagasikara ireo teknisiana ny banky arabo amin'ny fampandrosoana ny BADEA izay anao fanadidina sy dinikasa mikasika ny dingana faharoa amin'ny tetikasa lalambe migodana izay mampitoena Antananarivo sy Toamasina. Noraisiny ministry ny asa vaventy tenanono sy ireo androany alarobia andiny makasika izany. Nandritra ny fididian'ny fandrosoan'ny asa fanamboarana ity tetikasa lalambe migodana ity dia fananambarany ministra Richard Théodore Rafitson fa mba anafainganana ny fanaovana sy ny famatsiam-bola sy ny famoahana izany no tena antondian'izy ireo. Iara-iasa amin'ny ministeran'ny asa vaventy sy ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantalam-bola moa ireto vahiny ireto androany alarobia no noraisiny ministry ny asa vaventy teny anosy izy ireo. Nanome fanampiana amin'ny tentina 450 tapitrisa dolara na 520 lafitrisa ariary ho an'ny Madagasikara ny gouvernemanta japonais izay hoentina anohanana tetikasa maro izay miompana amin'ny fampandrosoana maharitra ny fandriam-pahalemana ary fahazakana ara-tsosialy eto amin'ny Madagasikara. Izany nambaran'ny ambassador ny Japan Abe Koji izany nandritra ny valandresaka ny arahany tamin'ny solotenan'ny fanjakana sy ny sampandrarany firenena mikambana omaly talata. Ity fanohanana ity dia ahitana tetikasa enina lehibe isan'izany ny fanamafisana fandraisana anjara ary politika ny vehivavy sy ny tanora amin'ny fifidianana iarahana amin'ny PNUD izy io izay mitentina $5 tapitrisa dolara ny fanatsarana ny fidiovana sy fahadiovana miaraka amin'ny UNICEF izay mitentina $2 tapitrisa dolara ary ny fanamafisana ny fahazakana any atsimo amin'ny alalan'ny tetikasa ny programme alimentaire mondial izay mitentina $3 tapitrisa dolara. Piofana 5 avy amin'ny lycée technique professionnel alarobia anisan'izany ny vehivavy izay miisa anankiroa no azo fahafana iofana mivantana eny anivona orinasa tsy miankina izay mamokatra angovo azo avy amin'ny masoandro. Vita omaly ny fifandarana izay nifanaovan'ny ministera fampianarana teknika sy ny fanafanana arakasa sy ny orinasa New Energy Africa Anka Arkamusat. Tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny didim-panjakana momba ny fifanana mifandimbina ny alternance izay mampifandray ny fanafanana teorika eny anivon'ny sekoly amin'ny fampiarana eny anivon'ny orinasa ity fifanarana ity. Kendrena amin'izany ampivoarana faiza manao arakasa sy ny traikefa azo ny reto tanora teknisiana amin'ny sehatry ny angovo azo avozana indrindra moa fa eo amin'ny sehatry ny solaire photovoltaïque.